Iresaka ny seham-piharina trondro tsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Sehatra iray izay azo velarina tokoa raha ity tontolon'ny fiompiana trondro ity. Ny olana nefa dia maro ny mpiompy no tsy mahafehy ireo tekinika ahafahana mitrandraka sy manavao indray izany tontolon'ny trondro izany. Misy ny fiofanana tsy maintsy arahana ary tokony hamaky ireny torolalana samy hafa ireny ny mpiompy ahafahana mahazo vokatra tsara, kalitao tsara ihany koa. Isan'ny olana sedraina ao anatin'izany seham-piharina trondro izany ihany koa anefa ny fahavitsin'ny tolotra noho ny tinady, izany hoe vitsy kokoa izany ny vokatra amin'izao fotoana izao. Trondro avy amin'ny ranomamy 7 amin'ny 10 taona isan'andro no ilain'ny tsena eto Antananarivo ahafahana mamantsy ireo mponina. Ny ankamaroan'ireo trondro ireo anefa dia tsy avy amin'ny mpiompy trondro fa avy amin'ireo renirano tsy eto Antananarivo fa avy any amin'ny faritra maro. Mbola ambany arak'izany ny tany vokatra azo avy amin'ny mpiompy trondro. Ny tsy fahafehezana ny tekinika ampiharina no isan'ny anton'izany raha nambara ny teknisianina. Ho an'ny mpiompy trondro moa zany ny domaine fiompiana trondro dia misy tokoa ny olana ao sedrain'ny mpiompy ao anatiny ny ohatra hoe tsy fisian'ny zana-trondro amin'ny fotoana izay mety ilany azy, izay ny anankiray. Ao anatiny koa ny amin'ny hoe sakafo tsy araka ny tokony ho izy nomen'ny mpiompy dia lasa mitatra be ilay fiompianan'ilay trondro. Raha tokony hivoaka anatina fotoana fohy satria aingam-piodina ny trondro dia mety ho lasa ela be. Dia ao anatin'izay koa ohatra ny hoe tsy fisian'ny rano amin'ny fotoana izay mety fotoana mandavataona, izany hoe tsy voafehin'ny mpiompy ny rano tia katongavana. Isan'ny olana izany satria tokony mamokatra mandavataona ny olona tonga amin'ilay hoe famokarana mitodika amin'ny tsena, fa tsy hoe rehefa misy ny rano izay vao mamokatra ianao, rehefa tsisy ny rano dia tsy mamokatra. Entina miroboroboana izany fiompiana trondro izany dia misy ny provende natokana ho an'ny trondro. Efa ela nisy iny, rehefa nisy teto amintsika no nampiasa azy tamin'ny fahafatsanana tany efa betsaka, efa ela no nampiasa azy tanatin'ny taona mahery. Fa zao izy izany nataoko hoe ampahafantarina ny olona ankoatran'ny izay mpiompy efa mahalala azy amin'ny faritra Atsinanana. Dia nisan'ny mampiavaka azy dia nitsingevana izy io. Ary izay fitsingevana izay zava-dehibe satria rehefa manome sakafo trondro dia tokony mitsingevana any ambony izy mba ho azony trondro ilay sakafo fa tsy miletika any ambany ka hiteraka olana hafa indray ho an'ny fiompiana. Dia io mahery ny adiny iray izay fitsingevana an'izay, izany hoe raha alefanao izany ilay sakafo dia tokony hitan'ny trondro eny foana izy ao anatin'izay adiny iray mahery izay. Raha tonga dia alefanao izy ka miletika mety hanimba ilay fiompiana izy amin'izay. Mbola tsy ampeny koa ny fihinanan'ny malagasy hena sy trondro. Raha ny fanadihadiana natao dia hena miaraka amin'ny trondro 7 kilao isa-taona isan'olona no hohanin'ny malagasy iray.